Alatsinainy faha 12 ny volana Desambra taona 2024 ampitiavana no iatranonay ao amin'ny tokantranonao amin'ny alalan'izao fandarana dinika izao amin'ity alina ity miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy. Vahintsika voalohany amin'izao alina izao hiadam-panao politika mpandrindra nasionaly ny antoko FLN tonga soanao tao anatin'ny fandarana dinika tompoko. Ya dia mifaly miarabanao dia miraso an'ny rehetrarehetra sy misaotra ny fandarana dinika nanasa tompoko. Vahintsika faharoa kosa indray izay ary dinika amintsika eto i Christian Tabera mpikambanao amin'ny antoko kintana no sady filoha lefitry ny tanora RMDM avy amin'ny faritany Fianaratsoa sady mpikambanao anatin'ny antoko Gasilo ihany koa ny tenany tonga soa ihany koa ianao tao anatin'ny fandarana dinika amin'izao alina izao. Voalohany indrindra aloha dia faly miarabanao ranabavy mba nanasanay amin'ny rahalahy eto indray zay elaela zay mba aneho hevitra amin'ny raharaham-pirenena zay mafana zao ka dia misaotra besaka moa zany misaotra ny Zagnahary eto dia manala an'ity kasibosy ity satria za isaky ny miakatra ity no anisan'ny mba mampiavaka kely any amin'ny fanentanana amin'le resaka ara-pahasalamana elanelana 2 metatra satria ny fitondram-panjakana ary ny avy any ivelany koa tsy agnome volantsika ho lany andro amin'ny Covid satria tsika efa nandany vola teo igny tsy hitazena lehany ka dia sambo mitandrina re tompoko satria efa nirongatra indray ny aretina zao ka dia sokatra ny adihevitritsika telo menada eto. Mialohan'ny tena isokafan'ny ady hevitra angambany dia tia mpiandomana dia mamelay ianareo raha anatitra ny fiarabana sy ny firarian-tsoa ho an'ny filoha Marc Ravalomanana noho ny fitsingerenan'ny taona naterahany amin'ity androany faha 12 volana Desambra ity dia mirary soa indrindra président androany ihany koa no fitsingerenan'ny taona ny fehikevitra ny firenena mikambana mikasika indrindra ny hoe filazana fahany malagasy ireo nosy malagasy ireo ka dia hoe tokony andiniany ny frantsay ny amerenana azy amin'ny Madagasikara sy ny malagasy rehetra. Eny ary mpanao politika moa ireto vahintsika ireto mino isika fa hitondra sy anakambara zavatra maro zavatra betsaka izy manoloana ny fotoan-tsarotra izay lalovan'ny firenena amin'izao fotoana izao. Eny ary ny anomboantsika anazy ngambany motion de censure izay tena mahoraka be eny amin'ny anteny meram-pirenena eny amin'izao fotoana izao misafotifoty ihany izy ity. Inona no azonareo ambara aloha mikasika an'izay hoe fitsipaham-pitokisana izay? Ya dia faly miaraban'ny filoha Ravalomanana tokoa amin'izao fitsingerenany taona nahaterahany ary dia misolo ny vahoaka ako amin'ny vahoaka moa izy dia hoe tsy hoe filoha Ravalomanana fa i dada. Faly miarabanao dada tratry ny tsingeritaona nahaterahanao ny vahoaka malagasy ary dia mirary koa raha mirary ny mbola anananao fotoana lava ahafahanao hiara-hirairy amin'ireo mpiara-mitolona sy ireo mpanohana anao. Ny raharaha motion de censure tsy le motion de censure nge zany ny tena olana eto amin'ny firenena na hoe mahatonga le resabe fa le fihetsika sy toetra politika ataon'ny mpitondra ankehitriny zay manisakitsaka ny lalam-panorenana sy manao didy-jadona izay no mampikorotana n'ilay izy fa tsy le motion de censure satria ny motion de censure dia fantatsika tsara fa voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana. Ao anatin'ny lalam-panorenana izy dia mazava rehefa matratra n'le fetrisa ny solombavambahoaka dia mametraka an'le izy zay ny voalaza ny lalam-panorenana. Ny lalam-panorenana ny lalàna ambony indrindra eto izany lalàna anatiny fifampifehezana anatiny fa tsy lalàna moa zany ny ao amin'ny anteny meram-pirenena ny fifampifehezana anatiny zany dia ianareo ao anatiny ihany no fehezany zany fa io tsy mifehanay aty ivelany io fa nareo ao anatiny ihany fa ny anay ny fantatra dia ny lalam-panorenana ka rehefa tratra le fetrisa mipetraka lay fangatahana pitokisana dia tokony andeha le izy ary tsy aivoka ihany na dia hoe lalàna le fampifehezana anatinareo mba jerevy any amin'ny fampifehezanareo any amin'ny 195 196 ihany fa rehefa voaray ilay fitsipaham-pitokisana tsy misy afaka manala ny sonia antsony na manampy sonia zay aloha ny voalazany fampifehezana anatinareo ary tsy maintsy mandeha ilay fitsipaham-pitokisana fa tsisy hoe ajanona tampoka eny an-dalana eny lay andraisanareo azy aty amin'ny farany aty manko ny zavatra hafa mihitsy fa izay no misy ary ny resaka fitsipaham-pitokisana zany nge ho an'ny vahoaka malagasy io dia efa tanteraka nanomboka efa taona mahery zay ny fandresen-dahatra tamin'ny solombavambahoaka IRD ny tenenana taminy hoe ny vahoaka zany efa miteny aminy hoe tsy lasy ty fitondranareo ty tsy mandeha io tsy ahitana tombontsoa mahafaty anay vahoaka io efa taona naninjinja ny vahoaka nandresy lahatra n'ireo député NRD ireo tsy raha iadana ny mpanao politika nandresy lahatra ny député IRD fa ny vahoaka ny fidy azy
fa ankehitriny izy resy lahatra hoe tena tsy lasa ntsony ty fandora nga soloana le prime ministre izy ny resy lahatra le député hoe tena efa tsy lasy ty ny vahoaka tena efa miteny hoe tsy lasy ty de andao soloana le prime ministre de efa le vahoaka zany a feo ny vahoaka avy any amin'ny faritra ny fidy azy no nentin'ireo député reo rehefa nametraka nylay fitsipaham-pitokisana izy satria azadiny fa tena fitsipaham-pitokisana napetraka fa tsy hoe fanontaniana ahoana zany reto hoe misy solomavamboaka mitsipaka contre osy izy tsika am'le resaka fitsipaham-pitokisana inona ny azo antikanana zany zavatra ka le izy nge le faharesenina aloha efa resin'ny vahoaka izy aloha efa fantatry ny rehetrarehetra zany aloha zao hoe tsy mamely tsony io prime ministre io na mbola hijanony eo azany fa ireto député indray milaza hoe mitsipaka ary indrindra fa ny antenimieram-pirenena zay misitona ny tsisiny lay fitsipaham-pitokisana ankehitriny de tena didijadony zany a tsy fanarahana ny demokrasia zany a tsy fanarahana ny lalàna velona zany a ny lalam-panorenana tsy fanarahana ny fampifehezana anatiny zareo mihitsy zany satria ny fanontaniana nge rehefa fitsipaham-pitokisana nge rehefa mandeha io de afaka samy maneho ny heviny hoe hanaiky na tsy hanaiky an'le izy kinaka nga mahatahotra nareo ny hoe tena misy fahatahorana zany anatiny hoe tena ho lany le motion de censure raha ohatra ka ho alefa fa raha ohatra mahatoko tena milaza fa mireprésente ny vahoaka ilay député ny sitona n'le izy ary mirirotra n'le izy hoe tsy andehanany mihitsy tsy any amin'ny firoritana azy tsy andanana amin'ny ara-dalàna no tokony ataony fa tokony arosy any le izy de rehefa mifidy izy tsisy vahoaka mifidy angeo député ihany eo ny mpanohitra tsy makao fa ny député ihany mifidy ao de ataonareo lany zato isan-jato hoe mbola tazomina izy de vita ny resaka fa le didijadona zay zany le hoe miteny izy hoe izy mihitsy misy hoe io manko mety miafina ho ambadika lay hoe fifanarahana tamin'ny le mandat impératif zany le député de député nge zao le mandat impératif natahorany rehefa niteneny izy hoe tsy maintsy zao nataonareo mataotry izy sao de voalo am'le fitondrany amy madéputé azy de naleo ndray nanaiky eny ary rehefa tianareo fa tsy alefa nefa tsy efa tsy ara-dalàna ka asana député ary miteny ny finoany antenimieram-pirenena ako asan'ny député mihitsy ny mitsara ny asan'ny gouvernement lalam-panorenana zany raha ohatra ianao andriamato filohan'ny antenimieran-toolona raha tsy de mbola mahay loatra ny mamaky an'le lalam-panorenana de maka olona hafa mamaky azy aminao manazava azy aminao fa asan'ny antenimieram-pirenena mihitsy ny manara-maso ny asan'ny gouvernement ary mitsara azy manao ny évaluation lalam-panorenana milaza an'zany fa tsy za tsy raha iady milaza an'zany aminao fa lalam-pandrenana de mba arao le izy fa mahamenatra raha ohatra ka filoana antenimieram-pirenena antenimieran-doolo loatra anao no miteniteny foana ohatran'eny tsy de za ndray teny hoe tena tsy mety lasa itsika zany lasa itsika le manao lalàna ndray tsy mahay mampiatra lalàna eto amin'ny tany sy ny fanjakana tena manahirana be ary nareo rehefa tsy manara-dalàna ohatran'io aza mieritseritsy nareo fa misy olona anara-dalàna eto eo ny resaka fitsipaham-pitokisana fa ao anatin'le tantara ihany ko enjehana ihany ko ny antenimieram-pirenena filohan'ny antenimieram-pirenena inona no azony Andriamatoa Tabera Christian resana mahakasika izay alohan'ny resakan'izay aloha zany de nao teo moa teo amin'ny fampidirana teo androan'le 12 décembre asika zany dia faly miaraban'ny filoha Marc Ravalomanana zay filohan'ny fanoherana eto Madagasikara tsy sanavana io zany de zay le hoe RMDM rodoben'ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara faly miarahaba Andriamatoa filoha avy aty amin'ny filoha lefitry ny jeune RMDM zany sy reo herin'ny fanoherana rehetra zay jeune rehetra miarabanao tompoko ary engany mba ho lava andro iainana foana satria mbola be da be ny adidy zay miandry anao am'ty firenentsika ty any anao any de manao kopatanana amin'ny ambiance any fianaratsy ho any am'izao fotoana satria any telefona ny fankazahoantsika mianaka vao maraina teo ary miaraban'ny neny Lalao Ravalomanana kosa raha tsy teo koa izy ny karakara sy ohatran'izao izy sy raha zao misy fiantraikany be aminareo vehivavy zany aminay lehilahy zany efa karakaranareo anaiky de miaraban'izy vady amanjanany zany eto milaza anao teo toy ny neny Zikobe iada teo fa tsy efa voateniteniny teo ny teknique am'le izy fa niandray resaka politika ndray ny zany ny fomba fijeriko azy hoy izy anao teo hoe ahoana ny eo ihany le motion de censure eo ihany zao fa io ange hoa resaka politika ty manahiragna eto Madagasikara lazaina fa hoe discipline de parti io izy nisy mbavam-bahoaka anankiray eny amin'ny boribory-tany fahadimy ny eky izy zany fa efa lasa igny hoy izy fa discipline de parti de resaka solidarité zany ny tiany ambara amin'io aminah ndray nefany
araky ny voalazany Zokobe ada teo ny lalam-panorenana iny ambony zany discipline de parti zany izareo ao no manao an'izay fa ny lalam-panorenana feheziny igny daholo rehetrarehetra ka rehefa depose eo zany de sisy afaka manemitra na manala hozy izy teo fa tsy tanisany intsony ka raha vao milaza zany ianao hoe discipline de parti lasa complice ndray izy am'izay sady sy solidarité complice any mazavatra ratsy de asa ilaza ave zany le nanao signature tamin'ny fotoana io sy nilaza hoe nangalatra signature fa tsy mitombina ndray le jiro tapaka le fahasaranam-bahoaka le zavatra nytanisaina le motif be da be tao zany de asa ilaza ave zany fa zay ndray le izy atia quelques heures misy fa sy quelques jours ka hoy za hoe mba sérieuse la rehefa manao politika atsika satria enjeu zany ny crédibilité ny solombavam-bahoaka am'izao fotoana zao satria raha eritreritra mbola jouer politique anao ny avenir politique anao sy mieritreritra mbola ilatsaka rehefa avy eo ka ireny zany ny zavatra misy hitany vahoaka de faravao ny tsena ka crédibilité io ihany hoe solombavam-bahoaka fa le fanaovana tsintsinina voaka malagasy ka izay nge le izy ka izay le izy ranabavy amikasika anao hoe ahoana hozy izy anao no resaka ny filohan'ny interméra-pirenena zao ny filohan'ny interméra-pirenena sy ireo député maronisa zay niaraka aminy tsy zareo député reo fa ny maronisa avy ampitondra reo le hoe IRD azonao zany hoe vondronantoko zany ao amin'ny IRD ao ny IRD mapara TGV tsy haiko tsony appellation ao fa zao amiko a navoaka an'le interméra-pirenena fa nandraindraiky izy natsapa araky ny voalazany Zokobe iada teo zany natsapa izy isoragna any zareo zany zay ary maprisike misy zany zay avy aty amin'ny fanoerany hoe toy izy orzala fa netiny nataonareo ay tsapanareo le izy fa somary tarakely fotsiny fa satria efa aty amin'ny folo volana tsisy ny fifidianana zany zay mba manao an'izay ezaka izy fa zao ny scénario zany ny zavatra misy de ny filohan'ny repoblika aloha za tsy matoky mihitsy na i panina hoaratsiny zareo i panina zany eo tena enjeu izy io zany zao olobe izy de tsy hitany no ataony fa misy zavatra miafina zany eo fa tsy mampinana loatra io mitovy ka raha tamin'ny intervention ko tamin'ny nijereny intervention ko tany amin'ny ena manjery afinareo ny zavatra nahazo ny ministre ny affaires étrangères atsika zay niresahanao teo fa androany 12 décembre anao tokony nivoaka le résolution tany amin'ny Nations Unies de toizako am'izay le izy le ministre ny affaires étrangères atsika teo aloha zany monsieur Richard zany dia tsy afaka napatapaka fahatany any amin'ny fivoriana any hoe tsika de miaraka amin'ny firenena tandrefana ka mitsipaka ny Russie atsika izay io matoa izy mametraka olobe hoe aoka ny tantara itsara ho izy misy zavatra alombre ao zany manalokaloka ao ohatry zay ihany koa ity azonao tonga de za zany tsy matoky atreto aloha zany ranabavy so atsika vahoaka malagasy zay mieno hoe vehivavy lehibe sady mpiandry fa ray aman-dreny sady tena pro Rajoelina be le président Rajoelina be le olo tsy possible misy izy hoe ka nandefan'igny raha sy nahazo baiko na verbal io na antsoratra io tagny zany mino fa verbal lanceve le izy zany io de mampalahelo nampanatsony izy teny amin'ny arena teny amin'ny kigène zareo zany zavatra tsatao satria amin'ny article 94 ny lalam-pandrenana de mazava ny voasoratra hoe tsy azo ataony ny androm-panjakana avy aty amin'ny présidence amin'ny alalan'ny filohan'ny repoblika sy ny avy aty amin'ny chambre basse aty amin'ny anaty no mifanena mivantana fa amin'ny alalan'ny mailaka na amin'ny alalan'ny taratasy zany mifandraisana zany kanefa ny moa de sady tsy tany ambotsoroatra akoriny sady tsy tany iavoloa akoriny nanatsonan'ireo député reo mba sitrany ay zany mba na de mandika lalàna zany anao mba anaty lapa no miresaka fa izy moa iarena kigenge iarena ohatrany belera ihany azonao ohatrany kigena belera donc zany sy ara-dalàgna zany ary nampaninona an'le filohan'ny repoblika moa zany satria misy bureau ao tsy maintsy misy bureau ao ohatrany zao am'kize belera de misy bureau ny président Ravalomanana manokana ka raha fa misy resaka particulier tianao de ampanatsony mba mifagnaja zany gn'olo satria nanotaona fotsiny ange ray aman-dreny ange panine ary eto zany amin'ny mazanaky ny faritany fianaratsoana fa tsy amin'ny mampanina azy na amin'ny maha député ny RD azy fa izy ny laninay tao amin'ny faritany fianaratsoa ho présidente ny zanaky ny faritany fianaratsoa ka de manameloka tanteraka zany za ama Christian Taberana eto any fiesiky ny zay nataony ny président république naseseny rogno tao ino moa dika naseseny rogno io adikako amin'ny teny malagasy officialy naseseny resaka tao zany resaka sy vao contrôle or kanefany mba ny ray aman-dreny ny filohany teraka ny président république koa ne mba mpiandry ihany koa mitovitovy amin'ny panina de olo ray aman-dreny ve zany de olo miakatry tension mitomagny le olo de zany gn'anaovanao anazy ary tena misy teny sy azo valiana misy tao hoe tsisy miteny daholo nareo reo fa tamin'ny alalako ny nalana anareo miova ny schéma monsieur le président aza midodo anao miova ny schéma afa ny tanjakinareo tany amin'ny 2018 nanao an'le élection anticipée teo mbola mapara raha niaraka taminao tamin'iraiky zao ndray nareo manangambovona samby ao anatiny ao
manangana ka fehany zany de zao rehefa tena ny fakifakaiko ny laliniko ny zavatra miseho eto Madagasikara de manevra dilatoire io zany te hitady ametraka ny transition zany zareo tametraka teteza mita io zay zany fahitako azy satria inona ny antony teneninao le président de l'Assemblée lancé vle izy vorovory namory prime ministre atao mody mifamaly de rehefa aveo ndray accusenao izy fa mamadika ny flou dikany ny président république zany efa mafatapatatra izy fa tsy ho lany dia manao an'le zavatra efa hainy igny izy zany zao zay ka aoko tsika mpanao politika aoko tsika vahoaka malagasy aoko tsika avy aty amin'ny fanoerana reo solombavam-bahoaka atsika reo moa atokisana reo fa tsiditra am'zany sy resaka teteza mita ny resaka nangatanay teto atra am'izay fa resaka dinika nasionaly momba ny omanatsika amin'ny fifidianana mba hanasana ny doublon sy ny tary mba tsy verenany reny miroso zany asika zao amin'ny fifidianana fa zany teteza mita zany tena zoantoka ve fa isy fifidianana nefa eto satria raha ren'le filazany ny eo anivon'ny seni reny hoe tsy ampy ny teti-bolanay rehefa tsy ampy ny teti-bolanay zay tsy hanao fifidianana regny fananina daholo regny raha nababy fananina daholo ary rehefa miresaka seni anao indroindroy aho zay miatrika ny seni ary napetraka foana io resaka teti-bola io jereviny ministre ny finance rehefa nanao an'io izy ka nanontaniana de hoy izy iny aloha izy ny vola anaovana fifidianana fa tsy ny mentionné na ny faritany tsara mazava tsara sy ny citeny tao zany hoe fifidianana zao nenao atao fa tadidio 7 novembre ne zay raha sy diso aho zany no fifidianana fa filohan'ny république premier tour fa 27 novembre efa lany koa ny mandany mera miara lany reo dikan'izany tokony misy fifidianana roa tsy maintsy atao zany amin'ny 2023 na titsika na tsitsika raha ohatra ka hanaja lalam-panorenantsika fa ty fitondrana ty oa efa fitondrana nanomboka tamin'ny 2009 efa tsy magnaja lalagna ary tsy magnaja lalam-panorenana ohatra hoe mandika an'izay lalam-panorenana indray ka io mako ny firenena de ny vahoaka ny tompony ny vahoaka ny maso mandidy zany hoe avy aty aminay amina tokokitany Madagasikara de ny slogan etra am'izay de ny fokon'olona ozy ny maso mandidy amin'ny fahefana zay ke atao de manentana antsika vahoaka ninninona zavatra hitranga que ce soit izy ny vazaha ny zavatra ho avy eo fifidianana tsy maintsy ho isy koa satria misy télévision nanankiray omaly tamina dondresaka hoe faly fotsiny ho izy ny avy aty amin'ny fanoerana fa tsy manentana olona hiditra amin'ny lispi diso zay tena disoko eto raha misy ny mpanentana olona amomba n'io fifidianana hiditra amin'ny lispi-fifidianana ny contrôle an'io de ny avy aty amin'ny fanoerana surtout ny team zany ny tena mitara lohalarana any am'zany jerevo tsara ny anao satria misy fandraisana ndraikitrao ao dia jerevo hoe agnaty lista ve iay mivady mianaky sy gnavako reto zay zany mba zavatra hitany satria ninninona zavatra hitranga am'izao zavatra ataony zareo zao de ary tsika tsy miditra resaka transition zany tsony zahay aza manao antidinika nasionaly ty lazaina fa fitiavaseza no accusevany zareo anay fa zareo manao scénario na motion de censure io zany inona sy fitiavana anoy an'le fahefana ve any amin'ny tsara-dalàna ka hoy zao hoe tsika tsy faninana azy am'izay fa tsika de manery miresaka tsy fampininy vola ianao teo mazava reny teny reny chancellerie eto amitsika reny na reny pikarakara momba ny fifidianana sy ny fanaraha-maso momba ny fifidianana reny arao aloha le conditionnalité zay ny fanarahana ka napisany le 73 député tam'izay fotoana zay efa tany amy 2018 angeny zavatra ampasaiviny na ny sadek tonga teto niona tamin'ny acteur rehetra anatin'izany Filomarka Ravalomanana zay mitarika ny fanoerana eto Madagasikara mba malala zavatra izy arao aloha reny conditionnalité regny fa tsy hoe tsika maleo tena tsika zao ahoana moa no mampaleo tena anao raha vola anaovanao fifidianana raha tsy anagnanao ka hoy zao hoe aza magnano kabary maresy tegna zany atsika surtout amitiky fifidianana ty sa azo atao somasoma ka hoy zao hoe andao tsika hiditra amin'io concertation nationale momba ny fifidianan'io e code électoral agnatin'izany be da be zany zavatra hanymanana ny fifidianana tena hoe diovina tanteraky zany raha amiko manokana ny zavatra ao hanymanana ny fifidianan'io zany de raha ohatrany moa zany sosikevitra zany no ilaina satria zahay avy aty de sy valaka magnome ny sosikevitra io tsy vizaka zany président ajanogny le scénario politique fa leo an'io fa tsy ketra samy mpanao politika fa andao asika hiditra am'le dinika nationale momba gny fifidianana fotsiny concertation nationale momba gny fifidianana io zay tadavinay avy aty mbola hiverina kely amin'ny resaka fitsim-pitokisana ihany aloha ny tenako fanontaniana mipetraka sy manitikitika ihany koa hoe ahoana natao ina mety zavatra hitranga satria zany zao tsy mety hifanatrika ny avy amin'ny prime ministre sy ny solombavam-bahoaka inona zany zavatra misy raha hoe zay aloha zany zavatra misy am'izao fotoana zao inona zavatra mety hitranga ny zava-misy eto amitsika eto nge zao de resaka tena resaka politika fotsiny resany ary ny fanjakana de miatrika an'izany fa tsy miatrika mihitsy ny fiainan'ny vahoaka zany resaka resantsika zany ary raha ohatra hoe mandatsy iona ireo de mazava ho azy
efa iainantsika eto zany le tsy fanarahan-dalàna aloha zao efa iainantsika de ny dictature ny didi-jadona efa iainantsika de ny zavatra hitranga zany de itoy ny fanaovana didi-jadona satria fataro tsara fa zany le tenen'ny mpahailalana jurisprudence rehefa afaka natao didi-jadona ny tetsy de toezana didi-jadona daholo ny fiainana rehetrarehetra ny zavatra mety hitranga de mety ara-samy mienjana noho ny tady de tsy fantatra hoe raha ohatra hoe zareo ERD zany ny tena hoe manaiky an'lay tenin'lay filoham-pirenena hoe tsy ampitsahatra tanteraka anio de ny dikan'izay aloha zany de efa tena manana fahalemenangeza be le firenena le fiatraikan'izy io tsy fiatraikany ara-politika eto amintsika zay zany tokony fantatritsika tsara ny fiatraikan'io zavatra rehetrarehetra mitranga io de ny communauté internationale no mitazana atsika tsika tsy afaka amiteny fotsiny hoe manan-karemo Madagasikara de andeo hivarotra volamena fa zay no atao atafita afaka amiteny an'izany fotsiny tsika fa raha ka atsika zao aloha de tsy manam-bola tsika hiatrehana fiainana akoatra ny fandefasana ny fiainana andavanandro fa tsika efa miatehatra tanteraka amin'ny communauté internationale na ny budget tsika zany ny volantsika amin'ny budget donc zany rehefa niara ny aina tamin'io tsika niditra atao anatin'le fikambanany tsika de tokony hajatsika misy procédure ny olona ny velany ny fiatraikan'io tena hoe fiatraikan'io hoe vao ny azy zany tsy le hoe le tsy fionany zareo ny resahako fa ny impact an'le fiatsika rehetrarehetra atao de zao itsika zao misy investisseur eritseretintsika avy any velany no avy eto fa ny olona tsy mijery afa tsy reto ihany miaina amin'ny état de droit ve le firenena malagasy hoe tena manaja lalàna zany le dictature resahako tsy fanaran-dalàna efa tsy état de droit ianao misy ve le bonne gouvernance le fitantanana arabola araky ny tokony izy reny le raha tsika tamin'ny covid reny tsy nisy ny bonne gouvernance mandraka tonga an'izao ary fataro tsara fa député IRD reo mikorotan'ireo donc tsy mahatoky ny gouvernement tareo na inona ho teneninao na avy mibedesy ny filoham-pirenena ary izy de hoe hiverina amin'ny teniny efa tsy nahatoky izy ary tsy mahatoky izy matoy izy niditra amin'iny tsisy fampatokisana tsony fa fiatsaram-bela tsisy isa fitohizany raha eo na miona na tsy miona fiatsaram-bela tsisy isany olona efa tsy nahatoky anao reo ninona ho teneninao aminy eo tambatamazanao izy oi fa efa tsy mahatoky anao reo ny fahatelo zany akoatran'izay de ny hoe état de droit état de droit ve Madagasikara am'izao tsika am'resao koa tsy misy mihitsy fanajana na ny zoma olona ny zon'olombelona rehetrarehetra eto amintsika satria ny fanjakana de variana fotsiny manondrakafo ny olana politika fa ny olana ara-tsosialy misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana tsy rarahany mihitsiny za tena amiteny hoe tsy rarahany mihitsy satria misy tena mahanitra misy tsy misakafo misy kere misy inny eto Madagasikara tsy misy solution aroson'ny fanjakana ary tsy mijoro ny filoham-pirenena am'ireny zavatra reny ty vao hoe misy iongan-tsay tonga de filoham-pirenena mandray fanapahan-kevitra kitana tsy tena zany tsisy firarahina zany le vahoaka izany no jeren'ny any ivelany zany ireo zavatra telo reo ny état de droit ny bonne gouvernance ary ny démocratie misy démocratie ve eto Madagasikara tsy hoe rehefa avela hiteny ianao de miteny eo anao de miteny tsy zay ny démocratie be de be fa farafa kely ny mba henony ianao ary ny démocratie nge de zao fenona ny vitsenisy zay fenona ny tenin'ny vitsenisy andraisana ny heviny ho ampidirina ho ekeny ny maro anisy ary vao tsy misy an'izay eo amin'ny taninao tsy démocratie zany rehefa ohatra tsy henonao ny vitsenisy tsy raisinao ny fahamarinany mba ho ekeny ny maro anisy tsy démocratie zany fa ny raha ohatra ny hevitry ny maro anisa foana nyanao kininy zaniko tsy aloha midy amatranao ohatra hoe trondro fa anaty koveta ihany nyjonona zany fa ny any an-dranomasina tsy atao zany zany le fiainatsika itsika zany mila mijery an'zany zavatra zany mila mijery an'zany aza mieritreritra mihitsy ianareo sao miresaka eo hoe tsy ampy ny volan'ny le ministra mihitsy ny miteny hoe tsy ampy matsampy le ministra finance tsy ampy le vola ny fifidianana le présidentseny efa miteny mihitsy hoe tsy ampy ko ka tsy ampy koa io ka eny fa itsika inga tsy any am'le fampinina tsy fampiny ny olona ao atsika misy filohan'ny republika eto am'ty tany ty misy prime ministre misy ministre misy député misy anteny merandolona mandany an'lay budget tsy mahafantatra akory ny ve hoe io vola io nge tsy ampy atrehana fifidianana roa farafaratsiny ary mety ho telo aza eo ampanaovana an'io de aiza koa anao nisy hoe aniraka akizy vitsarbo de volary zato menao de antana ny vitsarbo raiky tapo
ohatr'izany nge ny zavatra ataontsika io saribao raiky tampona satsia vidiana de vola arizato ny mentsika le sasy-antana metsena zany nge le manao budget zany de hoe maminavina mividiny le entana alohan'ny andrahanao an'le olona le izy tsy hita ve tsy hita taratra ve hoe tokony manana vahaolana ihany ange maninona raha ny an'ny budget an'ny présidence ohatra no ahena fa le izy hoe tsy hita sary ihany hoe misy baiko ao afa tatoraka any amin'ny CENI hoe déclaré fa tsy ampy ny vola hiatrehana fifidianana mba isin'le teteza mihitsy le izy zao tena mariny le fifidianana filopirenena atreto aloha tsy manana eritreritry ny andeha am'izany mihitsy ny filopirenena za tsy am'teny an'izany tsy manana eritreritry ny andeha am'izany izy satria misy antony be deaibe le izy efa nahita ohatra izy tamin'ny fanaovan'ny Floera John Marpin fametram-pialana talohan'ny fifidianana de nitonany filohan'ny antenimieram-pirenena ka ahoana moa nitokisany an'io filohan'ny antenimieram-pirenena karaha mampiasa ary tsy haino mitantana vola efa ao am-pelatana de karaha manampiasa firy reo fotsiny tsy haino mitantana zany isolo azy hitonany firenena rehefa avy teo normal be le filopirenena mieritreritra hoe ohatrany mbola tsy lasy ty mbola tsy maintsy mijery izy hoe ahoana ny fomba faharoa manarakaraka an'izany miena toerana ohatry ny fenantitra ny olona mpanohana ny filopirenena fatany zany miala amin'ny MMM miala am ilera Andriamato avinge rehefa miteny izy hoe zay fitondrana ialako izy tsy maintsy mirodana lorbery lalanatsina hoana tena mariny zany satria maninona izy efa alohan'ny ialany io efa hitany rodana le izy de miala izy de vao miala izy de mirodana le izy efa fatany zavatra iainany eo le izy tsiny hoe tedeny efa irodana ty fa lao am'izay iala am'izay ako de vao miala izy de mirodanatsapahazay mihitsy hoe irodana ty de aleo iala am'izay aloha fa tsy te ho maimbo ako zako tena miteny anareo raha tsy rassuré tsara président raha tsy mahazo antoka tsara izy fa olany tsy andeha zany ny fifidianana io izy nge azadiny fa itsika rehetrarehetra aririrany eto fa misy article ray eo amin'ny constitution tsy ho teneniko tsony le atokony fa ao misy teny anankiray hoe mandra-pahatonga ny famindra-pahefana ataony ny filopirenena amperinasa amin'ny filoha isolo azy de manoho ny asany foana izy dikan'izany raha tsisy filoha raha tsy déclaré fa misy filoha isolo azy zany hoe misy didi-pitsarana avy amin'ny ACC miteny hoe ito ny filopirenena isolo anao de manao passation izy zay izy vao miala eo fa manoho ny asany filopirenena ny dikan'izany tsy fantatra na 10 taona na 20 taona mbola noho ny asany ihany zany efa tsisy fifidianana ary zany voalaza izy nge tsy voatery metram-pialany zany raha ohatra ka tsy voatonona ny daty anaovana fifidianany ahoana moa fomba anonona ny CENI ny daty-pifidianana nefa ny vola am-pelatana teneniny hoe tsy ampy zatra lozika be nge zany tsy andeha mahitsy io fantatrao le zazany meno arizato nakanetsena mividy saribao fa tsy ahazo saribao raiky tapo mihitsy satria tsy ampy le vola ohatr'izay le izy ny CENI fantatrao fa tsy afaka anao an'io fifidianana mihitsy rehefa tsy ampy le vola ny vola nge tsy hoe tsisy eto Madagasikara diso be zany vola misy eo ary zay voalazanareo firy milliard no ny budget atsika rehetrarehetra eo volatsika reo volontsika manana afaka anaovana fifidianana fa za koa miteny hoe ny vola anaovana fifidianana koa hatram'izay fahaizana miara-miasa amin'ny vahiny foana hatram'izay ny nanaovantsika fifidianana ary tsika anatin'ny membre reny fikambanana reny mila mahay miasa tsara tsika mila mahay miasa tsara tsika mandeha amin'ny état de droit mandeha amin'ny démocratie mandeha amin'ny bonne gouvernance de mahazo mirotsaka ho azy ny fanampiana amin'ny fifidianana tsisy karaha ity fitondrany ity vi azo antenena am'izany fanjaka marina ny démocratie ny état de droit efa zany inge ny edivana hijorona amin'io mba mandeana rangaha am'izany fa ity tsy atenaina hoe anao an'izany fa de mangataka hoe mba tokony hoe raha ohatra tena teny firenena marina tsika inge de tokony zany no atao efa fantarotsana io tsisy miteny io diso be manko le teneny ihany hoe azakorontanina tsonona ka le firenena ka le firenena mihitsy inge no mikorotana ny tenena hoe andoraka alabo le firenena ny fandisy be manko le resaky le bensenasy tsika hoe azakorontanina firenena le firenena nareo mihitsy tsy mety mihitsy fa tokony alama le firenena dao alama zay nge le resaka resana zay nge andama firenena zay tsy za mbola miteny tazomy ny toeranareo fa le fomba fandaminatsika n'le firenena zay ahoana amin'ny fomba ahoana fomba andaminatsika firenena raha sao zava-misy zao be de be ny fomba afahantsika mandamina ny firenena fa
io zany a rehefa vonona ny resaka ny mpitondra ankehitriny betsaka ny fomba afana ny mpanohitra de manampy ny fitondrana ny tena marina ko ny satria milaza ny tsy mety ataony mpanohitra ny zao misy andinika nasionaly mody tsy maheno mody tsy mahita mody tsy mahafantatra ny mpitondra fa mitsipaka hatrany ahoana zany fomba hifanantonana isiny tokony io tena zany tena miteny aminao le izy nge zao ny olona anankiray ny olona anankiray oa rehefa tsy mahatsapatsony izy ny fahadalana tsy mahatsapatsony izy hoe adala de tena efa adala izy zay fa rehefa ohatra izy miteny hoe oay de adalako mbola ao anatin'ny fahendreny izy zay mbola afaka mivahevitra izy afaka mandeha amin'ny fahamarinana izy fa raha vao izy ny tsy mahatsapa-tena hoe oay de adalako de mbola manohy ny ataony any izy de miroy tanteraka any anaty fahadalana izy zany za kosa ny mifamino fa tokony ahatonga saina ny fitondrana ny fijoroany reo député 500 nandrotsaka aniny motion de censure eny feo ny vahoaka iny tsy ny manday impératif anao tsony satria ianao nanolotra azy ho député ka lany tamin'ny anaranao ho député reo olona reo efa tsy zay tsony ny enon'le olona fa ny feo ny vahoaka mitaraina any aminy no enony efa ny vahoaka any aminy ay tena mafy ty mahazo ny vahoaka ty efa izany no enony tsy ny rara iny tsony ary nampandeferiny tanteraka ilay baiky pitolomanao satria fatany fa tolona mahafaty vahoaka de naleony am'izay ny safidy hoe alohany amy vahoaka am'izay tsika efa tsy mety tsony tia andao atao motion de censure tsy mbola ianao nge nongotany teo afa fanalalanao anao ahoana zany fitantanana ny Madagasikara raha ohatra hoe raha foanana ny anteny miram-pirenena anao ahoana ihany koa no avy ny Madagasikara raha ohatra zany hoe tena manaiky an'le fametraha-pialana ny prime ministre anao ahoana koa rehefa nitohy any tantara raha ohatra ka iziriziry tsy hen'ny resaka hevitry ny solombavambahoaka sy motion de censure ny prime ministre ya misaotra besaka am'izay ranabavy efa voalazalaza ny zokobeko tokany na politika na teknika izy teo fa juste hoe manampy kely fosiny angamba eo am'le resaka hoe manao ahoana ny tsy manao ahoana fa ny atsotra tonga de hoariko antokatrano izy raha vao zahay surtout zahay lehilahy ka nahavamba constategna vadinay niaraka amin'olo de manomboka eo ny tokatrano mikorotany sisy tsony le confiance andragno na de reniny zanakao tianao aza io tonga de aleo ngamba miala tsiny miala fondro tonga de hoariko amitsika ao tokatrano zany vady vamba izay le mahatonga an'le hoe vady tigna izy sy mba vambaigny ka izy ty zany olona tianao président sady makatianao ny président ny assemblée nationale de io no nanaovanao azy nefa nareo tsy afaka ifampisaraka fa be da be ny zavatra mampifamatotra ka hoy zao hoe Ramatoa filohan'ny intermera-pirenena aza miemotra ary aza mametra-pialana ihany koa raha ohatra ka efa hitanao fa mety fanenany angatahako de mivorindray mandeha de manaova saisir ny any amin'ny HCC zany hoe ahoana ny fomba ahitana satria araky ny voalazany zokobe iada teo hoe zavatra efa tafapetraka io hoe sy azonao analana tsony signaturanao na ino fa zavatra efa mandeha io raha ohatra ka mba hoe satria zao ny filohan'ny repoblika zany vao nahitan'le 105 de ny panike izy fa io raha tena mpanao politika ampitraikefanao tsy mikorotana ny lohanao azonao nalefa io de any am'le vote anao no mijoue na any am'le quorum tsy tratra fotsiny le quorum de ravange io zavatra simple comme bonjour mandravan'io raha tena politicien fa hita fa tsy manana traikefany am'zany izy ka araky le voalazanao teo hoe raha ho ravany zany ny assemblée nationale zay tsy mampino ana loatra wa efa niteneniko teo zany zay satria dans 2 mois 60 jours ane am mois de février tsika efa volana avana fifidanana filohan'ny république raha efa sahotaka atsikako aiza ndray nany be ny tanàna mbola tsy ampy de io zany za matoko fa tsy andravan'io izy ohatra ny resaka zay koa hoe horava izy ianao ny gouvernemanta io ne olom-botendry sy azo lazaina manao coup d'état institutionnel ane sika am'zany zon'ny filohan'ny république io décret nanendreneny prime ministre pas besoin de amerdement na cinéma ohatran'io izy fa tonga de avy de ravany amin'ny alalan'ny décret fotsiny io de vita de tonga de miditra asika am'le concertation na le dinika national teo de hoy izy anao teo hoe ahoana fa tsy manaiky zareo talony tsy manaiky fa zareo zao mino fa anaiky araky ny voalazany zokobe iada teo hoe raha ny adala izy matsapa hoay ty adalako hoay ty adisoako de mbola olo conscient zany izy na hoe mbola olo matsaro tegna izy ka hoy izy anao teo ahoana ny afaranany rano fire io moa raha vao miady atragno zany ny raha de ezaza tezaigny ny lasa problème zany de nivoaka malagasy zany misibirany conséquence jereva
miakatra 34 inona koa moa le etra alaina am'le carburant zay fa ohatrany misy an'izay agny fa ho azavainy zokobeady eo zay maha économiste anazy zay dikan'izany zany iakatra ndray koa io carburant io dikan'izay ho isy am'izay zany tsy azotsika toanana ntsony explosion sociale zany eto fipoahana ara sociale zany ka rehefa ny gasy ny korotana andalambe sady sisy pitarika sisy picadre izy sisy ifakaitagna eto tsy zahay mpanohatra zay fa zareo ka hoy zao hoe mba amelohan'izay monsieur le président mety hoe hagnano bonane eky aloha atsika zany zao de sambo manomana an'izay de dinidinio tsara efa quelques jours efa le firy ny androany le 12 efa quelques semaines zany sisa de hiditra mois de janvier tsika rehefa miditra amin'io atsika sisy ifakaitagna eto ka hoy zao hoe aza lalovina le raha-pirenena gn'olo sy agneky an'izany teteza mita ketriketrenareo zany tsony fa dinika nasionaly momba gny fifidianana hoa eto zany de magnamafy an'io foana dinika nasionaly momba gny fifidianagne momba gne fandamignagne terrain momba gne vola ampiasaigna am'zany momba gne vola agnatanterasika an'zany izay ne reo jeren'ireo recommandation reo lazavo fampanohatra andray ara zany reo mpamatsy volatsika reo fa mitovy mihitsy ny zavatra takinay sy ny takin'ireo sy na ny takin'ireo sy ny takinay aty ka za eto zany dia article 118 ny lalam-pandrenana io de mbola magnome fahefana ihany ho an'ny solom-bavam-bahoaka rehefa mahafeno an'le quorum izy 38 député na 80 député pas besoin de consentement gny filohan'ny interméra-pirenena zay taritiny ray aman-dreny P1 moa ny filaza azy ao dia miarabanao ao eto Andriamato Voninaitsy oeto le izy miaraka amy député ny Vangaindrano any amin'ny HCC io zavatra misy io roito misy le izy satria fahambaraka ho an'io androm-panjakana anareo zay androm-panjakana fragile anisany mametraka stabilité eto amin'ny firenena na ndraindraiky tsy nareo fa olona tsy voafidy ve olo tokana tsy voafidy miaraka am'ireo membre miaraka aminy 2 no atakarinareo vaoaka malagasy efa 27 millions ty ka hoy zao hoe raisina ndraiky tsareo hoe mirosotsika fa sisy miemitra eto daholo za itsara ny zavatra ataonareo eto tsy io zany tsisy mpanohatra nisy mpanohatra na ny député nay ty mara zany tandrazany imbonany Madagasikara nagnampy anareo amin'io ary efa nitaky an'io tany mois de mars tany ka hoy zao hoe roito le izy de tsy ny filoha-pirenena misy no jabajabaka amin'io araky ny voalazany lalam-pandrenana tsy mahafaky mijabaka amin'io izy na tsy mahafaka hoe mara amin'io ka raha ohatrany hoe ka orava izy anao ny assemblée nationale oravany ato de mbola za aloha zany eto tsy ao anatin'ny 90 andro no ahitan'ny filohan'ny repoblika majorité ohatran'io ndray am'izay tiany itiavany azy io tsy andravan'io zany izy aza matahotra anareo solom-bahoaka tsy andravanareo izy fa raisina ndraiky tsareo tandrify am'le le motifa zay napetrakareo tany amin'ny HCC reny raha zava-misy am'izao fotoana zao ve azo iverina ny hoe ho tonga hatrany amin'ny empêchement présidentiel raha ny fangatahana moa zany satria vondrona gasy leo ndray zany za miresaka eto raha ny fangatahana vondrona gasy leo reny efa nataonay izy reny le motif anaky 10 tao anatin'ny boky ny gasy leo fa zay tsy tafaraka amiko eto satria fantatray anisany aloha zany ny membre ny gouvernement sasasasany na maromaro vitsivitsy izao anisany tsy mahomby amin'ny asa zany ametrahana azy fa zao tsy manapahefana fa any amin'ny filohan'ny repoblika daholo zay ne le teneniko tiako ikitina le lalam-panorenagna satria mivangongo any amin'olo tokana zany eto Madagasikara le fahefagna zany any zany ka mifampisalasala mifampi na teo raisina raha le andraikitra mba mety ahatsara an'le département zay tazominy sao de bediny filoha am'ty sao de zao ohatr'izay ihany koa ny prime ministre mahatonga azy tsy am'izao samboaravoara zao ve ny tsy ahitanao feon'ny prime ministre lehibe ny gouvernement nefa le zavatra natao na akasikazy tonga de silence izy discours ny Mona sy ny Marina ne zao no mandety ny dialogue dika inona le fahanginana raha io zany gn'anazy io zany dia midika hoe tsisy raraiko anareo ary efa zay misy ane nateritra le député tao amin'ny assemblée nationale zay fomba fiteny zay ka teritra le député de nanao an'igny fa sisy an'izany député nahazy vola zany tao mba misy député namatsika maro ao mba mifanakalo hevitra tsy voatery député tima ihany fa mifanakalo hevitra ny rédiger n'igny texte zay nametrahagna an'igny motion de censure igny ka hoe nahazy vola ray ihany sisignature ray ihany io zany manœuvreny zareo eo koa zany le raha zany azonao ohatrany nahazo ny ministre ny affaires étrangères ao io de lasa victime fatany zany regny ka hoy zao hoe zay zavatra zay zany amiko manokana amin'ny fomba fijeriko dia tsy famatorana ara-politique zany zay ka ny firenena nefany tsy mila olo sy matotra ara-politique hitondragna anazy agny am'le hoe bonne gouvernance izy zokobeada teo fitantanana tena mazava tena anina zany izay gn'anisany crédibilité ahatongavan'ny investisseur sika eto ane ireo investisseur agny reo ane ny créer emploi anjaran'ny fanjakana foibe ane gny mitady fiaraha-miasa am'zany
satria gny sécurité monnainy sy mahazo antoko zany izy amy banky siketo azonao ary ny firenena tsy mana banky koa ma de fa tsy firenena zany amina ka ahoana gnataonao hoe zay maleo tegna zay zao na banky ara sanagnanao vola sanagnanao programme ampampianaragna io karaha mampiasa mpanjakana io tout rehetrarehetra tous les domaines mirehatra daholo témoin rouge ka misaotra anareo 5 miana azafady 5 miana da mianaky na ndray andraikitra toizigno andraikitrareo fa zavatra ao hoe io zany oariko amy teny sud-est zay any misy ohatra zay aminay agny vinato tafaraka amina rafo zao izy voa izy saveriny fagnafara ko tsy atao ka zay zany anareo assemblée nationale io mijoroa anareo fa aza hoe resaka discipline de parti araky voalazany zokobe ada teo gny fe anareo amban'ny lalampanorenagny zany ambony io zavatra nataonareo ahoana nefa nafantatra reo mijoro ohatra hoe ny aty amy lohany sy ny anina mihitsy ohatra ny mizirizirina ka izao mako hoe rehefa amy zavatra sarotra ohatran'izao mako de ilaina cohésion fiarahana zany na mpanohatra anao na mpitondra zay isorako ny député isika team reo zany ao anatin'io zavatra io zany azonao eto zany de miaro gn'assemblée nationale ary magnameloky gn'interméra-pirenena zay eto mitovy hevitra amin'ny zokobe iadato zany hoe tokony mbola tsy avy any aminao ty zavatra ty ny place hoisy anazy zany raha pitso satria samy mpanao politique eto mifampiresaka mbola tsy fantatra ny pognoara dans les donny président ny sénat io rehefa avy eo fifa mandehandeha any koa ny siosio fa oesorona sasy oesorona zany daholo ny resaka mandeha io zany mpanao politique mifampiresaka ary mifankafantatra daholo zay eto ka hoy izy anao hoe ahoana ny rahany zany zay zany eto de mandrisika zany alefaso panina alefaso monsieur le député honorable be vonaitsy zaingène de ataovy ny saisir anareo ny HCC de ina dika ary eto de mitodika amin'ny HCC sady izahay avy aty amy fanoeragny ao ka sao de anao hoe azo raisina fa tsy mitombona ty ampy zay efa nankaleo teto zany na aleo anay teto ka hoy zao hoe matoky sy magnategna ao zany fa misy zavabaovao mialohany ty farany taona ty na voalohandohany taona ho avy io zany de ny fiovana ngeza be de eto de mbola mamerina foana zany amitsika manentana sika voaka malagasy ao sisy anavahana na pour na tsy pour ny fitondrana mba hiditra ao anatin'ny lisy-pifidianana mba hampiakatra an'le taux de participation fotsiny aloha satria na andeha hifidy atsika ka ambany le taux de participation izay natonga ty fitondrana ty déséquilibré satria ny olona nifidy azy am'le 10 millions 500 igny 2 millions 5 ihany hitanao malelu zany le olo teo satria ny vahoaka malagasy koa tsy metsy iny izy satria ifidy izy de tsy le fidiny zany tsy nieritserety igny iangena ifidy na tsy ifidy zany hoe tena diso fanantenana zany le vahoaka zany ka izay zavatra zay zany miara-manentana zany atsika avy aty amy fanoerana am'izao fotoana zao hoe mandana misoratra amy lisy-pifidianana tsika aloha fa tsy hoe tiako le candidat anankiray ny fidiranao ao tsy midika hoe ifidy any avanay aty amy mpanohatra anao ny fidy avany amin'ny mpitondra fa mba mipetraka le zonao zany ity resaka hoe any am'tiky anina ty izay ny le ilana le dinika nationale magnerantany sy mbola misy an'izany hoe olo amponjagny ka iza zany mahafaka manao propagande agny de asena urna avy agny de ahoana ny fomba fanaovana an'izay de ty hoe manisy olona any amin'ny trano fesana ny entrepreneur any koa de ireo olona reo ange ao izy no miaraka efa samy manana ny fokotaniny zany rehetrarehetra zany ny takinay zany avy aty amy fanoeragny araky voalazany zokobe adaty eo manamafy an'izay ao andao re tompoko mba hiditra am'le hoe concertation nationale asika mba hisiny stabilité ao anatin'ny fifidianan'io mandritra saorinany mba sy crise post électorale itsony zay mandreraka anty firenentsika ty amin'ny ara-toekarena surtout tena latsaka tsy mbola nahita fahasairagnany na fantragny ho an'ny voaka malagasy amty Madagasikara ty zay mampalailo anefany atsika eto possible araky ny voasoratra ny manam-pahaizana iny ny ex ministre ny Brice Randrinasolo hitanao izy agny igny hitako any amin'ny tambazotra any fa possible zany asika 20 tonnes d'or par an 20 tonnes d'or izy ny malagasy or fotsiny zany zay nefa ny président république teo ao apetratsika ny comptoir de l'or izy mandeha Dubai antsokosoko ka itiky fandaratsika ty zany tsy ampy raha ohatrany hoe ka tsy hitanisan'ny tsy fetezany tsika fa tsika koa tsy maintsy miezaka mitondra vahaolana na de hoe zao zany zava-misy manosika an'ireo député reo tsika fa nandraindraikitra satria reo ny zavatra nitakinatra am'izay ary tena mametraka afatra mavesatra amy filohan'ny république ampy zay dérive dictatorialy zay nataonao zay andreo matao filoha fa aleo io andeha de andosiky resaka amin'ny concertation nationale momba ny fifidianana seza tazomy sezanareo
raha voalana ange ty de fa 7 volana sisa am janvier tazomy seza nareo tsisy problema na io za efa niteny foana zay tsy zara gâteau efa masiso ary tsy hinana ny ambina gâteau masisonareo fa ny gâteau iarahamanao no miaraha amy sakafo mba tsy amparary kibonay rehefa aveo zay zany ny fomba fahitako azy hitodika ato amin'ny Andriamatoa iada kely ango mikasika ny resaka fifidianana satria resaka fifidianana tsika teo mizotra araka ny tokony mihitsy ve ahoana ny fomba fijerinareo ny fanomanana ny fifidianana ny fanaovana ny lisitra ahoana ty resaka fanaovana jugement supplétif na copie faobe sy karapanotro faobe ity ny fanaovana ny jugement supplétif io mako zany hoe fanoratana an'ireo zaza teraka tsy nahazo copie tamin'izy teraka de anaovana copie faobe filazantsika azy natokana ho an'ny zaza tsy nahavita zany na taran'le telo volana tokony anaovana azy mandra-pahalehibeny fa tsy misy an'izany hoe natokana ho an'olona 20 taona ihany misy cible zany le resany eto hoe anao karapanondro faobe ho an'ny olona feno 20 taona ihany mihoatra tsy any ny izy ny fanaovana ny copie ho an'ireo olona tsy mananao copie de natokana ho any rehetrarehetra tsy lalàna izy reo vao misy an'izay hoe fanavahana zay lasa tsy impersonnel zany le lalàna le izy zany hitanao mihitsy hoe misy cible le izy avy eo le olona tonga de mahazo karapanondro de ty hoa ohatra ataoko foana raha ny akabiazan'ireo olona reo nge tsy voaprofonao zany hoe tsy manana copie nanao eloko izy tany amy tany alany tany nananambady izy tany de nandositra tany de tonga eto Tananarivo izy de tonga eto izy de za tsy manana copie de anaovanao copie faobe izy de mahazo karapanondro vaovao zany ny tedavindreo ka le izy misy lalàna ny fanaovana an'le izy tsy olana raha hoe tena atao araka ny tokony ho izy fa tokony hoe any amy tany nahaterahana izy any amy tany nefa nonenany ny ohatry ny 10 taona izy no anaovana an'le izy de afaka misy mijoro vavolombelona le olona tena zay marina le tantarany fa ty ataotsika ty tena famonjena fotsiny an'lay 20 taona mihoatra isoratra amin'ny lisy mpifidianana faharoa manarakaraka an'izany ny olona alefa manao an'lay fanaovana an'le listy le fanoratana mpifidy ankehitriny za de efa nanao testa maro mahitsiny olona tsy nisy nanao formation tsy mahalala ininona tompoko ary za samy teny amy fluenceny fa raha ohatra ka tena iteninareo nampianarinareo reo de aloatsika mifampiresaka imasombahoaka de ho porofonay fa tsy mahininina ary raha ozy izy nareo hoe efa nampianarinareo reo de nareo mihitsy zany tsy mahininina satria tsy mahininina le olona nampianarinareo zay igny le olana eto amitsika tsy mahay ininina tsisy fatany akory ny momba an'zany fanaovana recensement zany tompoko tsy za tena miteny an'zany zany ny olana fahatelo ny efa hitenenanay foana hatram'izay momba ny fanaovana liste électorale raha misoratra anaty liste ianao androany am'le fanaovana recensement iny mahazo an'le fisiny ianao de voasoratra ara-dalàna ianao manao vérification anao tonga amy fokotany le izy verifienao io tsara ny anaranao fa ny olana nge de zay rehefa tena tonga am'izay amin'ny androm-pifidianana tsy ao anatin'le liste ianao zay ny olana tsy sanctionné nefa ny olona nanala ny anaranao tao tsy sanction de sany manala azy iny nge fa manao verification anao de ao daholo tonga am'izay fotoana fifidianana tsy ao ny anaranao de ozy izy tsy ao ny anarana de ianao zany tsy nijery tany amy fokotany ianao zany matoa tsy ao ny anaranao na nijery tany amy fokotany aranao rehefa tonga ny androm-pifidianana tompoko tsy ao ny anaranao rehefa tsy tiana ho ao anefa lay olona nanala ny anaranao tao tsy voa sanctionné tsy sazy tsisy ninona mahazo azy io de fo an'le hoe volontariat hoe tsy antery fa antsitrapo no anaovana nyle fisoratana ao anaty lisy mpifidianana zany tsy mety zany misy fomba maro afaka anaovana an'zany satria ohatrany hoe afaka manao zay teny ataony rehetrarehetra fanoratanao anazy ao anatin'ny mpifidianana nge tsy midika tsy maintsy mifidy izy ny mifidy izy no mahazo mifidy na tsy mandeha mifidy antsitrapo fa ny fanoratana azy ao anatin'ny listra ara-panjakana tokony voasoratra ao foana izy na te hifidy izy na tsy te hifidy zany misy rafitra zany nge mahatonga anay miteny andao anao concertation nationale mahakasika ny fifidianany ainay io matosy miteny anareo andao anao fa nareo teneninay zavatra foana tsy mety ataonareo zany manahirana amin'ny fitondrana ankehitriny nareo aza mieritreritra mihitsiny fa na mandeha eo nge fifidianana io fa fantatra raha zao didijady nataonareo zao andeha le fifidianany raha ohatra nareo te anao fa tsy andeha araka ny tokony izy satria
vokatra ho azy io a tsy ho eken'ny rehetrarehetra le fomba fandrafetanareo an'le izy a za tsy mirarahany le olona mipetraka ao amin'ny seni a na iza na vadin'izy izy na izana izy tsy any mihitsy ny olako malagasy izy sy any mihitsy fa le rafitrim-piasana zany hoe ny rafitra apetraka hoe zao no tokony ho fomba fiasa rehetrarehetrarehetrarehetra am'le izy a zao ny entana tohatra tokony ho andanan'le fifidianana zao no zo tokony ananany tsararay am'le hoe fafana manara-maso azy a fafana mitory zany zany ny anany no tena insistiavako fa tsy le olona mipetraka ko nareo ihany ary mipetraka ko rehefa mipetraka tsara ny lalàna ataoko fa tokony andehariko ny tokony ka manaja ny lalàntsika ao anatin'le état de droit fa tsy hoe manaonao foana ohatran'io kosa aloha ohatran'izao hoe ataontsika zao hoe teny président ajabony de ajanona ny ary amin'ny anteny mera-pirenena nefa izy any amin'ny fahefana mpanatanteraka da tsy zay kosany aloha hitodika eto amin'ny Andriamatoa Christian Taberandreny tena kararotina ny fandalovanao ito mafilo lefitra ny tanora RMDM-nao amin'ny faritany Fianaratsoa nanao ahoana ny politika ataonao 2024 anareo teo anivon'ny RMDM. Fahombiazan-dehibe aloha zany misaotra besaka zay fahombiazan-dehibe satria nanomboka tamin'ny 120 moa zany iditra 2020 igny zany de le manentana ny voaka malagasy zany mba apray feo araky voalazany zokobeada zay satria misy ihany koa ndrendray mbola misy fisalisalana zany de nanome message ngeza be zany filohan'ny RMDM toromarika ny nameny hoe taona fijoroana izy io taon'io de jusqu'à am'izao moa tao mpifidianana no avy tsy hoela dia fahombiazan-dehibe aloha zany zay hitasika redynamisation aty redynamisation aria samy manao ny azy daholo surtout ny ao amin'ny faritany Fianarantsoa moa raha resaka politika sy ny fifidianana ny mombamomba ny raharam-pirenena zay anisan'ny maro ny zanaky ny mangotraka ao izy ny fomba fiteny lako tigna fa mivonona zany am'izay ary efa mifantoka am'izay fifidianana zay ary efa haihain'le olo ao hoe ity ny olona tokony fidiny am 2023 fa tsy arakaraky ny hoe nisy congrès ny zala TGV mako tao amin'ny faritry vatovavy fitovinagny tao de mety hoe ino angamba ny tianao hoe par rapport ny regny zany hoe 20 kilometatra hoe de any am 2028 ndray regny olo magnome poison ny président de république regny raha zao situation zao na de hodondrogno na zany vahoaka avy any amin'ny faritra fa ny eto Antananarivo aloha fa sisikle izy fa miezaka izy zany zao magnadondrogna ny olo avy amin'ny faritra agny fa gnagny efa sy dondrogna efa sy vendragna araky ny eferitseretany anazy ty zavatra manjelanjelatra ty zavatra orange efa nalohan'ny olona zany ny orange raha agny iaho miteny eto zany ka hoy zao hoe ny premier tour de vita tsy ho vita na de tanao an'io izy ny deuxième tour raha te moa de fa écrasé izy na ny score na ny pourcentage tratry ny filora John Mampianina tamin'ny régime HVM le 8% za matoky fa tsy ho azony ty régime ty io zany 3 na 2 chevaux io omeko an'io raha izao situation zao izy ka Andriamatoa filoha gn'anahy zany satria fa karazany efa mamaraparagny gn'anahy aho eto aleonao sy milasaky magnaza tegna ohatrany François Hollande moa sa iza le filoham-pirenena français regny zany mipetraka ray aman-drenao de miandry an'le passation normale fotsiny zay nga magnazoko atao arbitre raiky zany anao am'ty to zay anao hoe hidritriky ilasaky nefa sy ho lany mihitsy de créer problème be eto amin'ny firenena satria efa samby miambigna aby zany olo am'izao efa verrouillé daholo le système an'le efa copy daholo zany nahatsary amin'ny ambany ravikazo ary ohatrany za zany moa zany de efa magnentagny olo amin'igny parti misy anahy igny hoe zao no mahatonga an'io doublon io zao ny sekena amin'io zao sekena amin'io ka hoy zao hoe conseil zany gn'anahy mbola tanora anao satria mbola sy ampy 10 taogno mbola sy demi siècle zany donc mbola managna avenir politique zany anao par rapport nye mpanao politika sasany aoka zany mba fiangavigny am'zandrinao Christian Tabera aza milasaka anao jereo aloha zay ho avy eo mandio mba faraparasiny le gasy mako mora magnadino zay koa problème sika voaka malagasy rehefa tsy hitahita eky olo idy manignagny ka mety misy any amin'ny mandat manaraka amin'ny 2028 na saiko amin'ny 2060 inona moa le hoe raha vao hiara-miasa amin'ny mpamasy vola hoy de tsy androso misy ty firenena ty fa araky zany izy nany Comore zao arako saleo mitsosa vola amin'ny Comore atsika zany zavatra démagogie rehetrarehetra zany monsieur le président sy haiko na fidiny na tsy fidiny aminao nanao an'le izy na le tsy fahaiza manao na le compétence misy ny tsy ao Andriamatoa filoha tena miala tsy miala fondro fa tsy fagnambanigna anao eto fa tena anao lolo avy natapoloha satria filoham-pirenena lany anao na ny filoha Marc Ravalomanana zay lehibe nay avy aty amin'ny fanoherana ara de nanaiky ary zay de manaraka discipline hoe io filoham-pirenena antsika ahoana ny fomba anampina azy ny fomba azonay anampinanao dia midiranao ary proclamez-vous décrétez-vous io date midinika nationale io ataovy urgent amin'ny zavatra rehetrarehetra mba ahafahasika mifampidinika ao anatina cercle
demokratika sara zany mba hisiny ny fifidianana ampilaminana zany zay zany mba conseilko aty Amarapakana ny fandaharana tokoa isika ity bangotsika angamba ny amin'izay dia etontsika ezaka androso vahaolana hanao ahoana raha ny rahampitso hanao ahoana ny taona 2024 raha izao zavatra iainan'ny voaka malagasy amin'izao fotoana izao no jerena ny krizy ara-politika ny krizy ara-sosialy krizy ara-ekonomika tsisy izay tsy miana krizy eto hanao ahoana zany ny rahampitsontsika aleo ngamba tonga de resy satria mandeha ara-zokizokony ihany ny raka izy zokobe koa ray aman-dreny de aleo ngamba magnanagna alefako aloha fa sy hoe te micro loatra ny tenako dia ahoana ozy anao ny hoaviny ny firenena amin'ny 2023 zany sy zay toyiny zany raha zao zavatra zao zany tsika zao nefa agnatina crise institutionnelle zay ny créevaniza sy ny mpanohatra no ny crée azy tsy manana maro anisao tsika so de hoe atolaka aty ndray na hoe nanome vola sy manambola omena zany ary tsy zany atsika efa crise institutionnelle atsika zao satria nisy fifanatreny gouvernement zay amin'ny zoma zao ny farana ny session any mois de mai koa tsika vao mifankahita raha resaka session ara-dalagna izy session extraordinaire moa zay tsy haiko zay na oisy na sy oisy fa zao tsy fifagnatreagna zao zany anisany samy tagnana ampony de nefany zavatra mifambiankina be reo ny organe de contrôle sy ny organe exécutif reo amin'ny fampandrosoana ny firenena be da be zany zavatra mifrene tsy nisy anio aza efa be da be no mitaraina amitiky organe exécutif ty hoe bloqué au niveau ny primature daholo hono ny signaturen zavatra rehetrarehetra mikasika ny asa-panjakana io na ino na recrutement na avancement na ino be da be ny olona mitaraina vao maika ve ka tsisy zay fionana zay mba mahana olana amiko au contraire allo miona izay le hitakinay ambakandry zokobe ada eto ane allo satria ny fionana dia nefa za koa tsy manome tsiny tao anatin'ny roroany telotelo andro zay samby mipetraka aloha ny ampo de après nio zany tokony sy maintsy asina zany le fiaonan'ny gouvernemanta session extraordinaire zany zay asina ny fiaonan'ny gouvernemanta sy ny assemblée nationale mba mahana le problème en urgence ny vahoaka malagasy aloha amiko satria no avy ny taona telo amby roapolo raha izao savoritaka politika zay ataonay mpanao politika zay finako aminareo vahoaka malagasy zay tsy mpitondra fa izy mpitondra no nasavoritaka anazy ka dikan'izany tompona andraikitra tanteraka izy dia fantany vahoaka malagasy hoe inona ny andraikitra horaisiny amin'ny volim-boalohan'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo raha ohatra ka hanohy ny fahadisoana sy ny adalana foana ity fitondram-panjakana ty izy tsy matory fa be fandeferana matokony vahoaka malagasy fa hijoro am'izay tsika eo manomboka amin'ny taona io volim-boalohan'ny taona io raha ohatra ka mbola hitoy zao crise institutionnelle zao mba ilazana fa sy maintsy miditra teteza mita zahay andry matofilo tsy hiditra teteza mita fa concertation ny fifidianana ho agny ilainay andao am'izay tsika satria lazaina rehefa matahotra fifidianana zay teo de zay zao misy mipousse an'izay fifidianana zay zay zany azoko andre matoyady ya tsika rehetrarehetra samy eto Madagasikara mahita mafy ny fiainana eto zao za zany ny impolo taona aloha de afaka lazaiko hoe tsy mbola nahita ohatry zao tao anatin'ny impolo taona fa mafisa ny fiainana ohatry zao ny ainako ny impolo taona nareo mbola misy tsy ampititsy impolo taona tsy nena ny impolo taona fa za nena ny impolo taona mahery fantatro tsara zany hoe tsy mbola nisy fantrana ohatran'izao tao anatin'ny impolo taona ary de tsy haiko raha zay ny velo rano hoe ny zavatra tsy nisy tao anatin'ny impolo taona no atao hitanay de hitanay tokoa izy ty fa de efa ampy anay nefa le izy hoe mafy le izy ary zay famafisan'izay no tsy tianay ho tohizana ho an'ny taranaka ao aoriana satria zay tsy hainao amin'ny ao aoriana fa ny taranaka fantatray tsara averiko ty tentia ny tanora raha tsy fiary antitra volantsoloka am'izao fiainan'izao zany ny tanora ny miary ka ny manome sehatra hiarin'ny tanora zay no ataonay mba isiny zany izay tsy miady toerana tsony hoe andeha hiary ahoana ny fomba ahafahantsika mametraka fiarahamonina ahafahan'ny tanora miary mba tsy ho ratsy loaka ohatran'izao zay zany mety hoe tsy nay niary zany matoa tonga am'izao mafy zao fiainan'izao ary matoa leo député IRD mijoro na de tsy mifanaraka tamin'ny baiki-pitolomana azo ny azany efa fantany sy mafy amin'ny koa mitosika leo vahoaka nahazo azy ireo vahoaka ny fidy azy hoe teneno am'izay fa tsy lasa tsony ty mafy zany ny fiainana ianantsika zao anefa ntsika tsy no avyntsika amin'ny 2023 tena tsy fantatritsika zany satria hoy ny tompo hoe izy ihany no malala azy izy ihany no malala ny ampitso ny tompo no malala ny ampitso izy no malala ny hitondrany antsika fa itsika kosa any ao anatin'ny espérance zany mifatokisana azy tanteraka ny zany tsy midika hoe itsika tokony hiraviravo tanana
amin'ny fiarahamonina zany fa itsika miezaka ny mba isin'ny firindra ny fiarahamonina ho araky ny tokony ho izy zay no anaovana politika dia ny mba isin'ny firindra ny fiarahamonina araky ny tokony ho izy ka zay mangataka amin'ny fotoana ankehitriny allo amboarina le izy allo alamina de efa ampy anay le démonstration hoe nataonareo nahitany tsy fahita tao anatin'ny impolo taona zay zao tena ampy zay fa allo averina am'le mba efa hita teo aloha farafaharatsiny satria tsy tsara zao mihoatra amin'ny ny teneninareo ratsy teo aloha alohanay miverina am'le teo aloha aloha ohatran'izao satria mahazana be le izy ana teneniko amin'ny vahoaka fotsiny de ho avy ny farany taona ho avy ny krismasy amin'ny olombelona atsika betsaka ny fahatsoana sy ny ana rehetrarehetra anjaratsika no mangataka famelana amin'Andriamanitra mba hanomezany tombontsoany ty firenentsika ty mba hoany amin'ny fahatsarana fa raha izao no mitohy ho mafy atsika iarahantsika mahita zao misy famonoan'olona fanendana mason'olona sy ana rehetrarehetra reny efa tena tsy mety tsony de mila mibebaka atsika ary de mirary ny rehetrarehetra anao fety-sambatra na de ao anatin'izao fahantrany zao raha mifarany taona mirary ny rehetrarehetra atao milamitamy eo le izy fa za miteny an'izany hoe mino fa ahita ny anjara masoandro tsika sy aratsy miraviravy tanana ary zay moa de zay ny antony ijoroana mandraka arivo arehetra am'izao manana finoana tanteraka tsy Madagasikara mihitsy no anitra ary tsy sahaza azy mihitsy zao satria betsaka ny ereneto betsaka ny ereneto betsaka ny manam-pahaizana eto fa zay le fahafahana mampianatra le izy no izay no mila hoe firindranony ny fiarahamonina izay etivana mafy ankehitriny dia manao velomany tsirairay misaotra ny fandarana dinika nanasa misaotra ny MBS ary de manao kopakopa-tany nao atsika rehetrarehetra eny ary izy ihany koa no magnana ny fandaharana dinika eto amin'ity alina ity ankasitrana ianao mpiaino nanaraka ny fahita lavitra sy ny onjam-peon'ny MBS ankasitrana ihany koa ny vahintsika nanaiky niakatra teto amin'ny fandaharana dinika eto amin'ity androany ity veloma tompoko